Nampiantso mpanao gazety kosa ireo avy amin'ny fitaterana avy amin'ny zotra nasionaly, rezionaly ary ny fitaterana andrenivohitra androany. Izany moa dia noho ny fitakiana izay efa nataon'izy ireo ny amin'ny hanatsarana ny zotra mpitaterana eto amintsika ka teboka telo ary moa no nasongadin'izy ireo tamin'izany. Ny anjinjiny ary. Nisy ny fivoriana izay nataon'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny zotra mpitaterana nasionaly, rezionaly ary ny avy eto andrenivohitra niaraka tamin'ny mpanao gazety androany dia tsy amin'ny fahasankarana. Teboka telo lehibe no resahana tamin'izany ka anisan'izany ny fandaminana eo anivon'ny tompon fiantsoana mahakasika ny fahazoan-dalana hitatitra na ny lisansy. Voaresaka ihany koa ny fangatahan'izy ireo ny hanatsarana sy hanamboarana ny tompon fiantsoana ho manara-penitra. Dia mikasika n'ilay arrêté ministériel izay nivoaka nanomboka omaly niatsa ohatry nanomboka omaly mikasika ny fikarakarana ny fanavaozana sy fahazoan-dalana na ataontsika hoe lisansa ho anay mpitatitra. Teo aloha dia ny ATT irery ihany no nanatateraka an'izany araky ny lalàna 53/2004 tamin'ny 28 janvier 2005 ny désengagement de l'État. Izany hoe efa tany amin'ny ATT mena ny ATT ny fahefana rehetra mikarakara sy mamoaka an'izany lisansa izany. Mikasika ny UCV misy ny lozam-piarakodia na Tsirava na Tetsabeendry vao tsy ampy herinandro zay dia nailika aty aminay mpitatitra foana tsy manara-dalàna izay mpitatitra. Tsy izay ekena mety misy ny tsy fanarahan-dalàna atao mpitatitra fa ny mpitondra fanjakana tompon'andraikitra amin'ny fitaterana koa tsy mandray ny andraikitra. Mikasika ny tompom-piantsonana ho an'ny nasional sy rezional misy orinasa tsy miankina izay andray an-tanana manontolo ny fandaniana mikasika an'izany foto-drafitrasa izany ary efa nisy ny famolavolana an'izany niaraka amin'ny tamin'ny sy ny commune ary ny ATT ary tao ministère ny aménagement et territoire vitanay sonia izay mpitatitra zany sy tena mpitatitra vitan'ny commune sonia ny convention vitan'ny ny ministère ny aménagement et territoire misy sonia ny ministère ny transport sisa no andrasana dia tokony efa nanomboka efa ela io foto-drafitrasa io ary mariny eto fa nandritra ny fotoana fa abodibiasana teto amin'ny fanjakana fandiby teto zay tsy mba nahazo ohatran'ny hôpitaly manara-penitra ny tompo-piantsonana mba maniry koa zahay mba hanana tompo-piantsonana manara-penitra. Tsy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitaterana ihany no ahazo tombontsoa amin'ity fangatahana ny fanatsarana ny tompo-piantsona ity hoy ny nambaran'ny mpitondra teny fa indrindra ho an'ny mpanjifa. Anisan'izany ny fandriam-pahalemana eo amin'ny fivezivezen'ny olona ka mba hialana amin'ny sito mahery sy ny mpangary paosy. Araky ny nambaran'ny mpitondra teny mpitatra ihany dia misy ny lozam-pifamoivoizana nandritra ny tsy fisian'ny UCV izay teo amin'ny tompon fiantsona. Tsy manana totanisa voafaritra izy ireo ny amin'ity lozam-pifamoivoizana ity hoy ny nambarany.